Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra pako fa Diay Atamata. Diay Andriamanitra. Manahoana daholo ny ankizy rehetra ny an-tokantrano. Tonga eo amin'ny lesona fahavalo indray isika mitondra ny lohateny hoe ny ribà vonivon'ny fitadidiana. Ohatran'ny hafahafa kely ny lohatenin'ny lesintsika androany, fa enoy hatramin'ny farany dia ho azonao hoe inona indray ary izany ribà, ruban izany ribà izany. Eny aoriana ny ambaran'ny Baiboly Efesianina 4:1-10 ka hatramin'ny 11. Mifahary ary sikiny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafindra ary ny fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavononam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany dia tany ny finoana ho ampinga, izay ahazahoanareo hamono ny zana-tsipika rehefa izay alefan'ilay ratsy. Tantara iray indray no entsika hanombohana ny lesona. Lehilahy anankiray atao hoe Dr Scotty no enotsika. Miaramila i Dr Scotty ary mananjandry lankely anankiray. Mifandray tsy tapaka izy mirahalahy ireo amin'ny alalan'ny email. I Dr Scotty dia mandeha miasa any amin'ny tany lavitra be any. Misy ady mangotraka mihitsy any amin'ny toerana lehany. Ary ny asany dia mitsabo. Rehefa mipoaka ny bomba, rehefa mirefotra ny bomba dia mipintika ireo miaramila ireo, ary iny Dr Scotty mihazakazaka mamonjy an'ireny miaramila ireny ary dia mitondra azy any amin'ny toerana fitobiana vonjy-aina. Dia toy izany ny asan'ny Dr Scotty. Rehefa mba tsy dia sahirana loatra iny izy dia mandefa email mankany amin'ny zandriny ary mitantara an'izany zavatra rehetrarehetra izany amin'ny zandriny. Indray andro anefa dia nisy email somary hafahafa kely niraisin'ny zandry. Hoy izy hoe manahoana ianao ao amin'ny tany fiadianao ao ry zandry? Dia gaga zandry, ngaza manana tany fiadiana ry zoky? Ie, tena manana tany fiadiana mihitsy ianao koa nge ka miady amin'ny satany. Dia
niresaka tamin'ny dada momba n'izany resaka izy mirahalahy zany hoe dada za nge lazainy zoky fa hoe manana tany fiadiana e. De hoy dada hoe marina mihitsy ny zavatra lazainy zokiny seka. Tana de miezaka hanapotika ny fiainantsika, bitsibitsika ato amin'ny ilany ato izy. Ary Andriamanitra kosa nefa ny de miezaka hanatsara hatrany ny fiainantsika, bitsibitsika ato amin'ny ilany ato koa izy. Zany hoe terrain de guerre ihany koa zany ianao, tany iadian'Andriamanitra Satana koa zany ianao. Ny ray ato mibitsibitsika, ny ray ato mibitsibitsika ihany koa, de iza no mandresy? Anao ny safidy. Ianao no misafidy iza no ampandreseko androany. Manana safidy ny olona rehetrarehetra hoe isafidy ny fanjakan'Andriamanitra sa tsia. Ahoana no afantaranao fa misafidy ny fanjakan'Andriamanitra ianao? Jerentsika anie ny ohabolana toko 9 14 ka hatramin'ny 7 izao eniny izao no halan'i Jehova. Eny 7 no atao ny fahavetavetana, ny maso miavonavona, ny lela fandainga, ary ny tanana mandatsatra marina, ny fo mamory tsain-dratsy, ny tongotra malaky mihazakazaka anao ratsy, ny mamoaka langa ho vavolombelona tsy marina, ary ny mamafiady ao amin'ny rahalahy. Mazavazava daholo angamba ny dikan'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny tongotra mihazakazaka anao ratsy. Misy olona miteny hoe ry Angeline ry aniki ka zao e. De iny koa ianao tsy nataony Angeline ninina akory fa tonga de mangaringarika ny Angeline ary mankahala ny Angeline ary mampita sahady ihany koa izay fankahalana izay amin'ny namana hafa. Maro ny ankizy ny mamafiady, miadiady, de mieritreritra hoe ady n'ankizy e. Kanefa tsy tian'Andriamanitra rakizy. Halany ny ankizy miadiady. Ka andray safidy ny ankizy hoe hiaino an'Andriamanitra sa hiaino an'i Satana. Teny koa Andriamanitra ny mba hanompoantsika azy samy rery, mba tsy hananantsika andriaman-kafa. Mety tsy hampoantsika fa tsy le hoe miankohaka amin'ny sary vongana ihany anie no atao hoe Andriamanitra e. Fa io ankizy milalao telefônina io, lasa ilay telefônina mihitsy no Andriamanitra. Efa fotoana tokony hanarana ny lesona, de tsy mahafoy an'ilay telefônina fa eo manao jeu, manao Snapchat, manao Facebook. Lasa ilay telefônina no Andriamanitra ny ankizy. De manarak'izany ihany koa ny tokony hanajantsika, ahaizantsika mitia sy mikarakara ny hafa manodidina antsika. Ary tadio ihany koa fa na de manao safidy ianao Satana ary sika de tsy tiany akory anie. Maro ny tanora no mankafy zava-mahadomelina, sigara, paraky, toka. Zany rehetrarehetra zany de safidy ataon'ny tanora hiainona ny Satana. Fa hatreto nisy zava-tsovy azo tamin'ireny zava-mahadomelina sy sigara sy paraky sy toka ireny. Tokantrano mijaly, zanaka mijaly, vady mijaly, izay foana ny fitaranana enitsika vokatr'izany safidy ratsy mitranga izany. Andriamanitra de nandefa ny fanahy masina ho amintsika, nandefa anjely tsara ihany koa izy mba hiaro sy hitari-dalana antsika eo amin'ny fiainana. Andretra izany ny fanazavana nomen'ny dada an'ity rahalahy Scotty, Dr Scotty ity. Inona hoy nareo ny zavatra nataony zandry? Tamin'ny andro iny ihany izy de naka ruban mavomavo, izay ilay hoe ribà vonivon'ny fitadidiana. Naka ruban mavomavo izy, vonivony izany mavo ny dikany amin'ny teny malagasy. De ny fatorany le hazo anankiray teo an-tokotany teo amin'ny zaridaina. Fanaon'ny Amerikanina manko mba hampafantarana ny olona izay manodidina izay mandalo hoe manana fianakaviana
zokilahy any an-tany lavitra any miaramila miady amin'ny tanindrazana dia asiana ruban eo an-tokotany. Ka nasiana ruban mavomavo teo an-tokotany mba ho fitadidiana hoe manana zokilahy zay miady amin'ny tanindrazana. Dia tsy vitan'izay fa naka ruban hafa ihany koa izy dia nafatony teo ambonin'ilay ruban ho fitadidiana ho an'ny zoky hoe tsy zoky ihany no miaramila fa za koa miaramila ao amin'ny tafik'Andriamanitra, miady amin'ny Satana ary ady mafy lehibe ifanaovan'i Jesosy sy Satana ako. Tsaroana isaky ny mivoaka eo an-tokotany izy dia mahatadidy foana hoe tsy maintsy manao safidy hiandany amin'Andriamanitra. Taddio fa ny anjely iray apahatelo ny tany an-danitra dia voatariky Satana hiaraka aminy, ary Adama sy Eva ihany koa dia voatariky Satana mba hanota. Ankehitriny dia mbola mitarika sy anao Satana mba hanao ratsy. Kanefa taddio fa Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nandresy izy tamin'izany. Ka zao tsisy atahorantsika fa andaontsika hanao safidy tsara. Mila zange fomba vitsivitsy ahafahanao miatrika fakam-panahy. Andeha hitady tokisy andiny ny faharany 2-3 ao anaty Baiboly mba hanampy antsika hiady amin'ny fakam-panahy. Atomboko amiko manana tokisy andiny ho anareo Efesiana 4:1-20. Tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranao. Rehefa tezitra ny ankizy dia te hiteny ratsy, te hikapoka, te hamono olona. Kanefa hozy izy ny Baiboly hoe aza manota. Misy fanandramana ary ampirisiako ny ankizy. Mangala taratasy mahafatifaty anankiray, taratasy afaka atsofoka ao anaty valopy. Asivo teny fampaherezana satria adiditsika ny mety sy mikarakara ny manodidina antsika. Dia andehantsika hanoratra teny fampaherezana ho ana miaramila, teny fisaorana hoe misaotra manompo ny tanindrazana, na izay fotsiny ary hitayanao ane Andriamanitra. Mety mahita miaramila tsika mifanena amintsika dia omeo azy ny taratasy. Mety ihany koa hoe tsy mahafantatra miaramila tsika fa fianakaviana miaramila mipetraka ao akaikintsika dia omeo azy ireo dondominy trano, dia omeo azy ny taratasy dia ento ambavaka ilay fianakaviana dia hivavaka ho anareo fa miaritra ianareo ilaozan'ny dada, ilaozan'ny neny any alavitra be any mba hanompo ny tanindrazantsika dia hivavaka ho an'ny tokantranonareo. Afaka maneho fitiavana toy izany isika rakizy. Eny ary andeha ary sika hivavaka ho famehezana ny lesona. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa nampatsiahivinao anay indray androany, fa ny tenanay izao dia tany hiadivany tsara sy ny ratsy. Ampio izahay mba hifahatra, hisikina ny fahamarinana, hitafy ny rariny, arovi ny fo kelinay, mba hanao ny tsara mandrakariva, hanao ny safidy tsara mandrakariva, ary hitazona ny fonay hatramin'ny farany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Na hainao teo Fadarana ho an'ny ankizy. Tsy hay Andriamanitra. Ianarana soatra masina. Izay atsapako fa
Atamata. Diamanche. 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 Diamanche.